Ao anatin'ny fampalalana, ny fampiroboroboana ary ny fampiarana ny zony ankizy eto Madagasikara dia misy ny plateforme nationale izay mipetraka eto Madagasikara zany ary fandrombona ny ministera anaky enina. Ny ministera ao anatin'izay zany dia ao ny ministera ny intérieur sy ny décentralisation, ny ministera ny jeunesse et sport, ny ministera ny culture et communication, ny ministera ny santé publique, ny ministera ny population, ny ministera ny rano fidiovana fanadiovana, ministera izay misahana an'izay ary ny ministera izay misahana ny fampianarana. Izay zany no tafiditra ao anatin'ilay plateforme izay mampahafantatra, mampiroborobo ary miezaka ny ampiarana ny zony ankizy eto Madagasikara. Izany dia fiarah-miasa miaraka amin'ny UNICEF communication pour le développement, izany hoe serasera ho an'ny fampandrosoana. Ao anatin'izay zany dia ao anatin'izay fampiarana sy fampiroboroboana ny zony ankizy izay dia izy zany hetsika anankiray lehibe izay ho tanterahantsika eto Madagasikara ary atomboka eto Antananarivo. Izany hetsika izany dia napetraka hoe campagne de communication pour la promotion des droits de l'enfant à Madagascar. Ary misy nasina hetsika hafakely zany le izy satria miainga amin'izany atao hoe voyage dans la vie de l'enfant. Zay zany le nametrahana azy. Ny zavatra tsapa mantsy dia hoe miresaka foana ny droit des enfants nefa raha ny eto Madagasikara no jerena dia misy zavatra maromaro zany izay mbola tsapa, izay tsapa zany famiantraika amin'ireny ankizy kely ireny. Ohatra fotsiny zavatra anankiray lehibe dia ohatra ny hoe ny fanambadiana ny zaza loatra. Ohatra any amin'ny 1.5 taona ny zaza dia fampanambadiana any amin'ny faritra maromaro samihafa zany. Ao ihany koa ohatra ny tsy fianarany ankizy, izany hoe indrindraindrindra moa zany ny ankizy vavy, izany hoe any amin'ny faritra maromaro ihany koa dia tsy alefa mianatra akory ny ankizy fa vao kely dia efa tonga dia alefa miasa. Ao ihany koa zany ny resaka fanaovam-bakisiny, be da be ny ankizy zany izay noho ny tsy fanaovana n'ilay vaksiny dia niara ny aretina samihafa. Ao ihany koa zany ny tsy fanarahana n'ilay hoe vao kely ny ankizy dia tsy mahazo noho nireny ara-dalàna, tsy mahazo an'izany sakafo ara-dalàna zany, tsy mahazo rano fisotro madio, tsy mahazo an'izany hoe fiainana ao anatin'ny fahasalamana tanteraka izany. Ka izay rehetrarehetra izay zany no nampatonga hoe aleo hetsika isika dia ao anatin'izay atao hoe campagne izay no hanomboantsika an'izay fihetsika izay. Efa nisy foana izay hetsika fampiroboroboana izay teo aloha fa ity zany dia mba hanetanana ny vahoaka rehetra mihitsy, vahoaka rehetra tsy hakanavaka eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izay fampiarana ny zo ny ankizy izay. Ny tanjon'le campagne moa zany, io campagne io zany dia hanomboka eto Antananarivo ary ho tanterahana manomboka amin'ny 29 novembre izao. Eo amin'ny parvis zany no hanomboana anazy io, eo zany ny lancement no atao. Ny tena tanjona amin'izy io zany dia ametrahana n'ilay hoe ny fihetsika fototra fanao ny ankohonana, izany hoe misy zany ao anatin'izay zony ankizy izay misy fihetsika fototra 7 izay napetraka eo anivon'ny ankohonana mba ho tanterahany ankohonana zany mba ho fampiarana zay zony ankizy izay. Afaka ny voalaza teo zany ny fandrindrana ny asa rehetra izay ho atao ahafahantsika mampiroborobo an'ity hoe pratique familiale essentielle ity izay natao an'ny ankohonana ary mitomboka ny anivon'ny fiarahamonina izy zany ary mipaka hatrany amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay mifandrimbona manatanteraka ary mivoy an'izao hoe pratique familiale essentielle izao.
izao. Adikatsika moa amin'ny hoe fihetsika fototra izay antsofoan'ny ankohonana ampifany mikolokolo ny zanany hatrany am-boaka izy mianatra ary mba ho tonga ihany koa zaza tena hoe anana maizy azy any aoriana. Misy ny hira izay hira famantarana izay ivoizin'ny mpanatalenta anankiray artiste mpanatalenta tsy zovitsika intsony fa i Samuel izay manao ny hira fanentanana zany ary mampivoatra ireo fihetsika fototra anankenina atao antsara izany ary mitondra fanentanana sy fampahafantarana ny lohahevitra izay efa voalaza teo aloha zany. Nisy ihany koa ny hetsika maro izay efa niainga nanomboka tamin'ny volana oktobra ohatra dia efa nantsoina ireo ray aman-dreny ara-drazana, ireo ray aman-dreny ara-pinoana, ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ireo mpanao gazety rehetra izay nivondrona nampivondrona ny hery ary namoaka izay atao hoe mba tena hoe hirotsaka tanteraka amin'ny fanaovana ny fampiroboroboana izao fihetsika fototra ampiroboroboana ny ankohonana izao. Misy ihany koa maly ohatra dia satria isy ny fanentanana mandritra ny fotoana izay voalaza ny 7 novambra ho avy izao mandra-pahatonga ny 1 décembre dia misy zany ireo mpanentana ara-tsosialy eny anivon'ny fiarahamonina izany dia hiparitaka izy ireo manerana ny boriboritany enina anao ny fanentanana ampafantatra amin'ny ankohonana ny fiarahamonina ny fianakaviana zany ny fokontany mikasika izao fihetsika fototra izay ho an'ny ankohonana izao. Dia nanao ny fiofanana zany ho an'ireo mpanentana ireo omaly miisa 300 eo izy ireo ary hiparitaka amin'ny boriboritany enina ary afakely hosisitsika ny tondrana ny fanaovana ny lancement officiel nyty campagne PFET izay ho ataontsika eo amin'ny parvis de l'hôtel de ville amin'ny 7 novembre dia hisetsika maro eo ary ho hita ao anatin'izany ho avotra ao anatin'izany hoe ohatra ny ahoana ny fandraisan'ny ankizy kely, ahoana ny fanehoan'ny hevitra manana zony ankizy afantatra sy anehoan'ny heviny ihany koa ohatra ny ahoana fahazoana izay PFE zay dia ho avy ihany koa ireo ray aman-dreny misy fanentanana maro izay natao an'izy ireo fialamboly hetsika fanentanana fampahafantarana mba ahafahany rehetra zany tena hoe mahazo ny anjara tandrify azy mba ahafahantsika mampiroborobo an'izay hoe fihetsika fototra ho an'ny ankohonana izay. Dia isy ihany koa ohatra ny teatra, misy ny marionnette, misy ny endrika maro ary misy ny artiste maro mitondra sy mivoy ary tena hoe tompona andraikitra feno izy ireo ampahafantatra an'izany hoe pratique familiale essentielle izany. Dia izany rehetra moa zany dia irana foana hatrany hatrany amin'ireo ministera izay miara-mifarimbona amin'ny fanatanterahana an'ity PFET.